Faly de faly miaraba antsika ry namana, miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Kopakopa tananao anao any amin'ny toerana rehetra izay misy anao. No hevitra androany dia manao hoe famboniana ara-panahy azo tratraritra. Joda 4:20. Bokin'ny Joda zany dia toko iray ihany ka 4:20 jerentsika. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsodrano izy io, teny fikasana manao hoe ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitoina ary ametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firaviravona. Ametraka anareo eo anoloan'ny voninahiny amin'ny andro firaviravona. Famboniana ara-panahy azo tratrarina. Io zany misy dingana io. Ary ilay dingana eo amin'ny fahatanterahana ara-panahy dia tsy hoe nofinofy tsy azo tanterahana fa tena azo tratrarina izy io. Dingana voalohany zany dia izao, amin'ny alalan'ny fiainoantsika ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra. Atao ahoana moa ny fiaino raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra? Ary efa miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia izao, mino ny tenin'Andriamanitra. Izay indray ny dingana faharoa. Miaino na mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino sy mamaky. Dia ny dingana faharoa dia izao, mino ny tenin'Andriamanitra. Ny mino dia manaiky. Ao anatin'izay finoana izay midika fankatoavana. Ary amin'ny alalan'io fankatoavana io no hitombontsika tsikelikely amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ka hahatratra ny faratampontsika. Izany kory tsy midika hoe tsy mety manota intsony isika. Mety manota ihany isika eny antsefatsefany eny. Saingy ny fahotana izay mety mahalavo ny zanak'Andriamanitra dia tsy fahotana fanainina fa mety sanatry ny tafalatsaka tao anatin'ireny ota tsy nahay ireny izy. Araka ny voalazan'ny Jaona 1:5, 2:20, 2:20, misy ota tsy mahafaty. Raha mialoka eo amin'ny fanevan'ilay ray avo indrindra andrina ny fiadanana isika, Immanuel, ka manao ny asany am-pahatokiana dia tsy mitolo-batana makany amin'ny fakam-panahy isika. Na oviana satria mijoro eo anilantsika ilay Andriamanitra tahaka ny raintsika. Dada, ray aman-dreny dia sanatry ny vava mihitsy tsy hitondra ny zanany any amin'ny fandrika sy ny fitaka hamono azy. Tsy hanao an'izany mihitsy ny ray aman-dreny tena tia zanany. Dia ohatrany koa tsika sy Andriamanitra. Raha mijoro miaraka amin'Andriamanitra itsika dia ho sanatry mihitsy Andriamanitra hitarika antsika any amin'ny lalana tsy mahasoa. Mety mandalo fotoan-javatra sarotra ihany ny fiainantsika, mety handalo fisedrana, fa io raintsika io dia ohatra ny hoe eny an-tanana izany ny fiainanao. Trotrony ianao dia eny an-tanana dia miara-mandalo ny toe-javatra sarotra miaraka aminao izy. Ary dia izao hoentiny mandresy, hoentiny ao angamba ao anaty afo, angamba ao anaty fisedrana dia izao miaraka miampita dia afaka dia mandresy re. Amin'ny alalan'ny fianterantsika amin'ny fomba an'Andriamanitra dia voaisotra tsy ho ao amin'ny toetrantsika ny fironana izay nolovana tamin'ireo razambentsika feno fahotana. I Adama sy Eva. Ao amin'ny Romana 5 ao misy tsingeringerim-pitany sana, tsingeringerina fitany sana, mitanisa no i Adama mpanota dia nanota koa isika rehetra. Kanefa noho nataon'i Jesosy Kristy dia mandresy koa isika. Noho ny Adama dia tonga amin'izao tontolo izao ny fahotana, kanefa noho nataon'i Jesosy Kristy dia afaka voavonjy isika. Noho nataon'i Jesosy dia voavonjy isika. Miara-miasa amin'Andriamanitra isika ary mandresy an'i Satana. Anankiroa zany no tombontsoa rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra isika. Tombontsoa voalohany dia izao, mandresy an'i Satana. Izay ny tombontsoa voalohany. Ary ny tombontsoa faharoa dia izao, mitaona olona mba hiaraka amin'Andriamanitra, mitovy amin'ny toerana misy antsika ihany koa. Mandresy ny fakam-panahy Satana ary mitaona namana ho any an-danitra. Ary izany zavatra izany ilay atao hoe famboniana ara-panahy azo tratrarina. Eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zany dia tsy mitombina mihitsy ny hoe mandihy tany mety solafaka, mandihy lololanitra mety leny. Tsy misy fahotana azo ekena mihitsy eo amin'Andriamanitra ka hoe vokatry ny naha-olombelona dia nanotatsina. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia mandresy satria ny fomba an'Andriamanitra ny fombantsika, toetsain'Andriamanitra ny toetsaintsika. Hitanao ny tompo ary ireo dingana ara-panahy izay kasainao atao dia tsy ianao no manao azy fa Andriamanitra no manao azy eo amin'ny fiainanao. Ny anjaranao zany dia izao, manaiky mipetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra, manaiky dia izy no mitatitra anao amin'ny toe-javatra rehetra tiany hitondrana ny fiainanao.
ho an'izay maro anareo mba tsy ho fitafotoina ametraka anareo tsy anatsiny eo anylohan'ny voninahitr'andriamanitra amin'ny firaviravona hitahanao Andriamanitra, ampaherenao Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara ao misaotra anao izay fa manome antoka fandresena indray ianao manoloanareo olana miady mianjady amin'ny fiainanay, ireo fiaikana maro isan-karazana. Raha mipetraka eo am-pelantananao zay dia ampiakarinao mandresy ny zavatsarotra rehetra ary mandeha ny totohatry ny fahombiazana ara-panahy mba ho tanteraka ao aminao zay. Tanterao zany eo amin'ny fiainanay tsiraray avy, amin'ny tokantranonay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.